dia mbola faly miarabantsika rehetra. Mahatratra ity andro ity, izay andro lehibe satria ahatsiarovantsika ny fitsanganana amin'ny maty. Ampahatsiarovana tsara fa isaky ny alahady isika dia mankalaza ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty. Fa ny Pasika dia fotoam-pahatsiarovana, fotoana manokana. Fa ny andro voalohany amin'ny herinandro, ny Pasika zany, dia anasan'ny tompo antsika mandraka hariva, dia mahatratra ity andro ity isika ny alahady fahaenina ny volana aprily, izay natokany fiangonana indrindra ho isan-taona ho an'ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana. Dia ny fanahy masin'Andriamanitra ny hitari-dalana antsika, ary indrindra hampiray fo antsika mba hahatonga izao fankalazana izao, sady hananantsika fitombona amin'ny finoana sy ny firaisana amin'ny Kristy, ilay lohan'ny fiangonana, ary hampitombo antsika koa ho amin'ny firaisana izay akasitrahan'Andriamanitra noho ny asa fampihavanana tao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Dia hampitombona antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika.
Afaka hitsangana ny fiangonana. Tsy fomba fa zotra no tondrandriamanitra antsika ao amin'ny famonjena. Tsy fomba fa zotra no tondrandriamanitra antsika ao amin'ny famonjena. Izany indray rehefa malala no loha-hevitra ianantsika amin'izao alahady izao, izay fankalazany ihany koa ny isan-taonany sampana SLK eto amin'ny fiangonantsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, dierin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny salamo izay voasoratra amin'ny solaitra mangelatra, dia oron'izay dia hira 470 ny rantsika miredona, tsy mipetraka ny fiangonana raha tsy vita ny vavaka fiaonana. Vangentsika ny salamo 490 andininy vitsivitsy amin'izany amin'ny anaran'ny Tompo. Mihira firam-baovao ho an'i Jehova, mihira ho an'i Jehova ry tany rehetra, mihira ho an'i Jehova, misaora ny anarana, lazao sanandro sanandro ny famonjena mahafaly, ambaraony amin'ny jentilisa ny voninahiny ary amin'ny fireneny rehetra ny fiangakana taona. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho darainy indrindra sady mahatahotra fa ambony Andriamanitra rehetra. Lazao amin'ny jentilisa fa Jehova no mpanjaka ary zao rehetra izao voaorona ka tsy hihetsika. Hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Amen. Tompoandriamanitra io, atena ona tsy hidera, tsy hisaotra anao satria Andriamanitra be fitiavana ianao. Saotra Tompo satria matotonga eto izay dia noho ny fahasoavanao. Nantsoinao Tompo tonga amin'ny toerana masina ty mba hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra anao satria mendrika izany ianao. Nao Tompo ny teny taminay raha misy rona telo mivoana amin'ny anarako dia fovoany aho. Tanteraho izany Tompo ka hatriko feno izao fivoriana masina izao mba hoanitra hankasitrahanao. Misaotra Tompo ny amin'ny famondram-ponao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao ary isaoranay tokoa Tompo satria nomenao izao herinandro vaovao zay mba hahafanay manovo herindray avy aminao satria ny teninao no fiainana hahafanay mamakivaky ny isan'andronay. Tompo Andriamanitra io mahatsaro manokana etona sahady izay ny amin'ny namanay izay tsy afaka nanatrika izao fivoriana izao amin'ny antony maro samihafa. Vanginao amin'ny fofenoanitra izy ireny Tompo satria ny fahasoavanao dia amby mizara. Ko dia dera, laza, hery, hiaja dia ho anao rery ihany Tompo satria mendrika izany ianao ary efa anao taloha indrindra vao mandrakizay. Ny anaran'ny Tsontsy Jesosy Kristy Tomponay nanaovana izao vavaka izao. Misaotra Tompo. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Rehefa malala, tsy tian'Andriamanitra overy sika fa tiany hovonjeny ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'izany anefa
mba tsy averatsika dia misy sitrapony tiany ho tanterantsika koka hiaino zany mampanaitrentena sika ary anesika nazy zany amin'ny fiainantsika dia hoy ny tompo amintsika anio hoe mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy miantso azy dia ny mbola akaiky izy oka ny ratsy fanahy afony lalany ary ny tsy marina afoy ny heviny sentsena zany sitrapon'Andriamanitra zany tsika dia manao ny hira efa voalahatra. Tsy natanteraka zany sitrapon'Andriamanitra zany tsika ka ndeha sika anatona azy ifona ibebaka ary anaraka izao vavaka izao. Raha io inona tokoa tompo mo mampisaraka anay aminao tsy hafany mahita ny tavanao fa tsy ny fahotanay ihany. Indritsy tompo manatananao satria fantatray fa Andriamanitra tianay mpanontanao fa tsy tia kosa ny hotanay. Ny nadiadia amin'ny andro anio androany ty aza tompo nampitsevanao anay ny sitraponao fa indraindray mahafolo lalanao zahay, indraindray ny fisainana ratsinay ihany no hoentinay miaina amin'ny fiainana andavanandro. Fantatray tompo ny didinao, fantatray ny lalanao, nefa minitsy manaraka zany zahay indraindray. Miaina ao anatin'ny fahazarany zay tompo ary fahazaran-dratsy, ary manao ratsy eo masonao isan'andro ka indrisy tompo mahatsapy zany zay ankehitriny. Manatina anao ammpanetrentena teninao tompo no milaza aminay fa raha misy fomangorakoraka manatina anao dia tsy mba ataonao tsinotsinona ka ondrety no vahoaka anao tompo manatina anao ammpanetrentena miaiky fa diso, miaiky fa nanao ratsy sy ny olona teo aminao ka tsy mendrika ny atao hoe zanakao, nefa anao koa mitena aminay isan'andro tompo tsy antsony marina fa iantso mpanota zay bebaka. Ko matsapa zany fahadisoana zany zay tompo ka miaraka mimbopeo aminao ny fiangonana manao hoe rirenay be famindram-po mitalao aminao zay tinokoay to zay afampahotana sasao zay vafakeloko ravao zay fanampanao ny fitiavany Jesosy ty zanakao. Amen. Amen.
fitiavana mahari-posa be famindrapo ny tompontsika ary mamindra fosy miantra manao zao ny bebaka marina tokoa mitsangana indray ny teny fampantanana omeny tompo atsika. dia hoindray ny tompo amintsika anio ry ava-malala dia fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahotananareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary soroko amin'ny nofinareo no fo vato ka omeko fo nofo ianareo fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very kombara fa voavelany erokaleo no ny anaranomasina midy eran'ny tompo. Sivy amby dimampolo sy fitonjato ny raha ataontsika dia mitsangana tanora sy ny ankizy dia miakatra teo koa ny tompon'anjara manao ny 10 minitra ho an'ny ankizy. Sivy amby dimampolo sy fitonjato risakaizan'ny tanora dia mitsangana ny tanora sy ny ankizy manao zahir zay.
Prions. Seigneur, merci de nous réunir ici aujourd'hui. Que ton Esprit Saint soit présent pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. En ton nom saint, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est ce n'est pas par les coutumes, mais par un chemin que Dieu nous conduit vers son salut. Bon, pour commencer, j'aimerais qu'on comprenne bien ce que c'est une coutume. Et par la suite, on va parler de ce salut, ce chemin que le Seigneur nous propose. Alors, une coutume, c'est quelque chose que les gens, enfin que nous faisons régulièrement, souvent parce que c'est une vieille habitude ou une tradition. C'est comme une règle que tout le monde suit, même si on ne sait pas toujours pourquoi. Exemple, on peut prendre les fêtes d'anniversaire, les repas de famille. Et maintenant qu'on a compris ce que c'était une coutume, dans notre thème, il est dit que ce n'est pas par les coutumes, mais par un chemin que Dieu nous conduit vers son salut. Mais quel est donc ce fameux salut dont on parle? Le salut donc est un cadeau de Dieu qui nous permet de vivre en paix avec lui et d'être libérés du péché. C'est un peu comme une grande invitation que Dieu nous fait pour être avec lui, maintenant et pour toujours. C'est comme un cadeau spécial donc que Dieu nous donne. Vous savez, quand on nous donne un cadeau pour notre anniversaire, alors qu'on ne le mérite pas forcément, mais c'est un très grand geste d'amour. Le salut, c'est pareil. Dieu nous le donne gratuitement parce qu'il nous aime. Il nous offre ce cadeau pour qu'on puisse être proche de lui, vivre avec lui et être heureux pour toujours avec lui. On va prendre un petit exemple. Imaginez que vous êtes perdu dans une grande forêt et que vous n'arrivez plus à trouver votre chemin. Vous êtes bien sûr triste et apeuré, mais quelqu'un arrive pour vous montrer le chemin. Et imaginez votre joie et votre soulagement. Il vient pour vous guider et vous ramener chez vous, à la maison. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Il est venu pour nous montrer le chemin vers Dieu et Dieu, c'est notre papa, on le sait. Et quand on le suit, on peut donc retourner chez notre Père, Dieu. C'est ça le salut, être ramené près du Dieu, être sauvé de nos erreurs et de notre péché pour vivre dans son amour. J'espère que jusque-là, vous avez bien suivi. Qu'est-ce que la coutume et qu'est-ce que le salut, ce gros cadeau que Dieu veut nous donner? Maintenant, on peut voir alors comment Dieu nous conduit vers ce cadeau qui est le salut, par un chemin, mais surtout pas par les coutumes. Donc, on va prendre un exemple. Bon, désolée, j'ai pris quelques exemples. Imaginons que vous participez à une activité à l'école où vous pratiquez un sport. Peut-être de la danse pour les filles ou du foot pour les garçons, ou le contraire aussi, ça peut aller. Vous le faites, mais vous n'êtes pas vraiment investi dedans. Vous faites les mouvements, vous suivez les instructions du prof, de l'entraîneur, mais vous ne cherchez pas à vous améliorer ou à vous amuser vraiment. En revanche, si vous vous donnez à fond, que vous cherchez à vous améliorer, que vous vous investissez pleinement dans cette activité, vous en tirerez bien plus de satisfaction et vous progressez vraiment. Et dans notre vie chrétienne, je pense que c'est exactement pareil. Le salut ne se trouve pas simplement dans l'accomplissement des gestes religieux comme une routine ou une coutume, mais dans un engagement personnel. Et un dernier exemple pour qu'on comprenne bien. On va parler de ce qu'on fait, nous, chaque dimanche, venir à l'église. Imaginons qu'on soit invité à une fête d'anniversaire. On y va simplement, si on y va simplement parce que c'est ce qu'on attend de nous, ou parce qu'on ne veut pas décevoir l'ami qui nous a invités. On pourrait se retrouver à nous ennuyer durant cette fête et ne pas vraiment profiter de la fête. On y va donc sans enthousiasme, juste parce qu'il faut le faire. Mais imaginons maintenant qu'on va à cette même fête parce qu'on tient à notre amie. On veut passer du temps avec elle, la célébrer, la connaître mieux et créer des souvenirs ensemble. Et on va à la fête avec plaisir. On se sent donc plus proche de cette personne et on part avec une vraie joie.
Venir à l'église peut être vu de la même manière. Ce n'est pas simplement une obligation ou une coutume que l'on suit mécaniquement parce que papa et maman nous le demandent et que chaque dimanche, c'est notre routine. C'est bien de venir à l'église et d'ailleurs, papa et maman ont bien eu raison de nous inculquer cette habitude au début. Mais ce qui compte vraiment, c'est pourquoi on est tous là. Est-ce que nous sommes là pour rencontrer Dieu, pour approfondir la relation avec lui, pour apprendre à mieux le connaître et pour célébrer et le remercier de ce qu'il a fait dans notre vie? Si nous sommes là avec ce désir sincère, cela transforme notre expérience et nous rapproche de Dieu. Donc si on vient à l'église et à la STA juste par habitude, sans chercher à entrer dans cette relation, c'est comme si nous allions à une fête sans vraiment y participer. Mais si on choisit par contre de venir pour apprendre de Dieu, pour adorer avec la grande famille de la FPM à Toulouse, vu qu'on est là, et pour entendre sa parole, nous sommes sur un chemin qui nous conduit à une relation vivante et à la transformation spirituelle. Le salut vient de cette relation authentique et pas simplement du fait de se rendre à l'église sans cœur. On peut donc conclure que l'idée que venir à l'église, c'est bien, mais ce qui est le plus important, c'est pourquoi tu y vas. Ce n'est pas pour suivre une coutume ou parce que c'est ce qu'on attend de toi, c'est pour entrer en relation avec Dieu, grandir dans la foi et suivre le chemin qu'il trace pour toi. Le salut vient de cette démarche personnelle, de ce cœur ouvert qui cherche à connaître Dieu. Pas simplement du fait de, on va dire, remplir une obligation. Mais je tiens quand même à te rassurer, à nous rassurer, même si jusqu'à aujourd'hui c'était le cas, Dieu est toujours prêt à nous pardonner, même si on a agi d'une manière qui ne lui a pas toujours plu dans le passé. Cela ne veut pas dire que tout est perdu. Il nous aime toujours et attend que nous revenions vers lui avec un cœur sincère. Le pardon est un cadeau qu'il nous offre à chaque instant et cela ne dépend pas de notre passé, mais de notre désir de grandir et de marcher avec lui sur le chemin du salut, comme le dit ici. Comme on pourra lire tout à l'heure dans Philippiens 3, versets 12 à 14, que je fais lire au nom de Jésus. Je ne vais pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendue en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Ce chemin est donc ouvert à tous et Dieu nous invite à y marcher chaque jour avec lui en grandissant dans notre foi et en nous transformant à son image. Rester sur le chemin où Dieu nous conduit vers son salut consiste à suivre Jésus, à le connaître davantage et à être attentif à ce qu'il attend de nous, à prier régulièrement, c'est-à-dire avoir des discussions sincères avec lui, à lire la Bible pour connaître sa volonté, à vivre selon ses enseignements, à se repentir de ses fautes et à vivre en communauté avec d'autres croyants. Je sais, c'est un chemin qui demande beaucoup d'engagement et de confiance en Dieu, mais il promet d'être là à chaque étape. Il est toujours avec nous et il ne cessera jamais d'être là pour nous et avec nous. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Rehefa nahy mpanazava miandrandranao zahay, irentsika sy folo amby zato miakatra ty ireo mandrenjara hitarika antsika mivavaka sy vaky-teny.
vavaka isika tompoko. Riray ny be famindra-po tonga amin'ny fotoana hienonany teninao zahay. Tonga amin'ny fotoana hanarahana ny teninao zahay. Ka oka ny tompo izay feo rehetra tsy mahasoa anay, manelingelina anay mba hahafahanay miaino ny hafatrao. Ampangininao tompo, voninahitra ao irery any. Amen. Horaisitsika ny teny avy ao amin'ny Isaia, toko fa 3:20, andininy fa 9:20 ka hatramin'ny fa 2:20. Isaia, toko fa 3:20, andininy fa 9:20 ka hatramin'ny fa 2:20. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'ny Tompo, ilay nanokatra lalana tany an-dranomasina sy nitaridalana teo anivon'ny rano manonja, ilay nampamoaka ny kalesy sy ny soavaly ary ny miaramila sy ny andian-tafika mahery, dia indray lavo ireo ka tsy tafarina intsony. Sepotra ka maty toy ny lahin-jiro milofika. Eny, izao no lazain'ny Tompo ankehitriny. Aza tsaroanareo intsony ny zava-niseho voalohany. Aza hitodiana intsony ny lasa, fa hanao zavatra vaovao aho. Ary ankehitriny efa nipotra sahady zany, ka hoainareo fantarina tokoa. Eny, hisava lalana any an-tany efitra aho, sady hampandrika hony aty an-tany karakaina, dia hanome voninahitra ahy ny bibidia mba amin'ny amboaolo sy ny vorombe, satria manisy rano any an-tany efitra aho sy nampandrika hony amin'ny tany karakaina mba hampisotroko ny vahoaka ny fidiko. Dia ilay vahoaka noforoniko ho ahy, ka hitantara ny antony hidirany ahy. Amen. Dia ho tohizantsika ny vaky-teny ao amin'ny Filipianina toko fa 3, andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 4:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy ireo zavatra ireo ihany, fa ny zavatra rehetra mihitsy no ataoko tsinontsinona noho ny amin'ilay zavatsoa ambony lavitra, dia ny fahalalana ny Kristy Jesosy Tompoko. Noho ny amin'ny Kristy dia nataoko tsinontsinona ny zavatra rehetra, ary no heveriko fakofako mba ahazoako an'i Kristy, ary mba hatafaray ahy aminy, tsy manana famarinana avy amin'ny fanaran-dalàna aho, fa ny finoana ny ainan'i Kristy no ahazoako fahamarinana, dia ilay fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ka miorina amin'ny finoana. Ny haniriko dia ny halalako an'i Kristy, ka hatsapako ny herin'ny fitsanganany ho velona sy ombonako fijaliana aminy, ary hanafahako azy amin'ny fahafatesana. Koa manantena aho amin'izany fa hatratra ny zava-kendrena, dia nitsanganan'Andriamanitra ho velona avy any amin'ny maty. Tsy miambo efa tafita aho na ho efa tanteraka, fa miezaka hatrany aho ahazo ny amboaran'ny hazakazaka, satria izany no efa nahazo Kristy Jesosy ahy. Ry havana, tsy mihevitena ho efa nahazo amboara sahady aho, fa zavatra iray ihany no ataoko, manadino ny efa nodiaviko, ka mikely aina fantatra ho tody amin'izay kendrena. Miezaka tratra ny tanjona aho mba ahazahoako ny amboara, dia ny fiainana iraisana amin'ny Kristy Jesosy sy antsoiny Andriamanitra avy any ambony any. Amen. Eo am-pitsanganana ry havana no hamakitsika ny filazantsara. Zany dia hitantsika eo amin'ny Jaona toko fa 8 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2:20. Jaona toko fa 8 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa 2:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Jesosy kosa nakany an-tendrombohitra Oliva, ary noho ny maraina koa dia nankeo amin'ny kianjan'ny tenimpolo indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatona azy, dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentiny mpanorad-dalàna sy ny fariseo, ary rehefa napetrany teo ampovoany izy dia hoy ireo taminy: mpampianatro, ity vehivavy ity azo ola tanana nijangajanga,
ary ao amin'ny lalàn'ny mosesy nandidy atsika fa hotoroam-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba ahazony izay hampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka naokatra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no oka hitoro-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanokatra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandray izany izy dia nivoaka tsiraray hatramin'ny zokozokony ka hatramin'ny zandrizandriny. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraky Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloko anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa tsy manameloko anao. Mandehana, ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Amen. Zotra na lalana no hitondran'Andriamanitra atsika ho amin'ny famonjena. Tsy fomba, tsy fanao, fa lalana sy zotra no hitondran'Andriamanitra atsika ho amin'ny famonjena. Fanamasin'Andriamanitra hitari-dalana atsika, azahoantsika mizotra ho amin'izany lalana izany. Petraka isika. Matetika ny fiangonana dia identifiena amin'ny fanaony. Zao ny ataon'ireo ao, na izao ny ataon'ny atsy, zao ny fomba ny etsy, ary zao ny fomba ny eroa. Ary everina fa izany ny mahafiangonana ilay fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara, fa tsy zany no hitondrahana ny olombelona ho amin'ny famonjena. Ary tsy vity ireo manatalenta izay mihira izany fa tsy ny anaram-piangonana no idirana any an-danitra, fa ny finoana izay iainana, ivelomana ary anarahana any Kristy ilay lalana sady fahamarinana ny fiainana. Inona no ambaran'ny Tompo? Aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Jereo aloha izay anesoranao ny andro eo amin'ny masonao, vao hitanao ny anesorana ny tapakazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Io lalam-bolamena io dia ny ainan'ny Tompo, fa raha ny tsara talohan'ny fotoana tokoa izy, ripaka isika menakavy. Nefa kosa, izany teny izany dia tsy milaza hoe mahazo manaonao foana. Faoka kosa samy andinika ny tena hoy Paoly, raha nanohatra ho an'ny fiangonana tany Korinto izy. Dinio ny tenanareo, raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, izao toetra ny tenanareo.
aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Fandrao dia mangaina ka izay nantenaina sy mba nokasaina dia ho verimaina ka vaka ny saina. Tsy ny fomba mahazatra na ny fomba tiana hapetraka na izay mety ireharehana na dia mety ilaina azy ireny eo amin'ny fiainan'ny kristianina sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ilaina saingy tsy ireny, antsoina hoe utile mais pas essentiel. Tsy ireny mitondra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy fomba fa lalana. Ka inona ary io lalana io? Jesosy Kristy ny lalana. Izy ihany no manambara zany, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ho jerentsika mandritra ny alahady 3 misesy ny amin'io fahamarinana io. Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary anio izy amin'ny mahalalana azy no ho jerentsika. Ndeha haka sary anohatra isika. Toy ny hoe makany a Bordeaux. Tsy vitsy amintsika ny malala ny lalana makany Bordeaux. Tsy mitovy ny hafainganam-pandehany tsirairay. Tsy mitovy ny fotoana iangana. Ny sasany niainga tamin'ny ora voalohany. Ny sasany mety taratara noho ny antony maro samihafa. Ny sasany mety efa nahazo avansa be. Amin'ny ora iray ho iaho. Ndao titsika hoe amin'ny 10 maraina. Mba tsy hananazy, ataotsika amin'ny 12 ary. Na andao tsika amin'ny 9, tsy maninona, fa amin'ny ora iray. Ny sasany mbola tsy niainga. Ny sasany vao miainga. Natory maraina angamba ny sasany na natory atoandro mihitsy. Ny sasany vao 10 kilometatra ny vita. Dia mbola makaina indray aloha mamonjy aire de repos. Fanoana hono na reraka na te atory ny mpamily. Mety miseho dolo zany ao amin'izany lalana izany. Ary ny sasany efa any Agen. Efa navita 10 kilometatra. Ary ny sasany any amin'ny 200 kilometatra. Efa kely sisa dia tonga. Dia indraindray fampitsara ireo. Indraindray fampitsara ireo ary ndraindray misy tena sosotra mihitsy. Dia miampanga. Dia manosika ny tompo itsara. Jereo kosa tsy rariny. Dia entiny eo amin'ny tompo ilay tsy niainga. Ilay niainga fa tara. Na ilay mbola any aorian'ny tena. Fa inona ny zava-dehibe? Ny zava-dehibe dia ny mandeha. Ny zava-dehibe dia ny mandeha ary manaraka tsara ny lalana. Mifanaraka tsara amin'ny lalana izorana. Ka io lalana io tsy fidin'olona io. Lalana izay nitondron'Andriamanitra andehanana io. Jesosy Kristy. Izy ny lalana. Jesosy Kristy sy ny fombany. Io ny fomba. Jesosy Kristy sy ny toetrany. Io ny toetra. Jesosy Kristy sy ny fisainany. Io ny tokony ho fisainana. Ary zay ilay isika atsika nantsoina hoe sinodaly. Avy amin'ny hoe sinodosy. Ny sinodosy inge tsy hoe miaratonga. Tsy zany no heviny. Fa no heviny hoe miray lalana. Mitondro vizotra. Zany natao hoe sinoda. Ka ny fiangonana FPMA dia ny fidy ho sinodaly. Na dia mijery azy ny sasany hoe mba tsy tokony zany kosa e. Alao mba congrégationaliste ohatra ny sasany. Mafinaritra kokoa reny. Nandao koa episcopaly tahaka ny sasany. Fa ireny efa ela. Riavana. Mifanaraka isika. Fa ho sinodaly. Fanontaniana. Tena miray lalana ve isika? Sa samy mandeha amin'izay tiany?
tena miray lalana ve? Tena mizotra ho an'ny Bordeaux ve tsika io e? Sa kosa misy ihany mba te ho any amin'ireny fa hitsangatsangana. Dia mijanona isaky ny aire de repos. Mety tsy ho tonga mihitsy aza. Ny fiangonana FPMA dia tsy sehatra fotsiny. Ilaina satria mba misy fanao, na misy fomba, na misy zavatra tiana atao miaraka. Ka dia andao atao FPMA. Tsy riavana. Any Kristy ny fiangonana. Ary Kristy ny tompony. Kristy ny tompony zotra sady izy raha teo zany zotra izany. Ka tsy izay tiany tsirairay, tsy izay tiany isam-pianakaviana, na izay mety tiany isan-tsampana. Tsy izany. Fa ilay tiany tompo iaina ny fiangonana. Dia isika mianakavy ampiseho ny firaisana sy ny fiombonana. Ty vehivavy tratra ambody omby, mijangajango ty. Dia hitatsika ao amin'ny tantara, Jesosy no tantara azy. Na ny marimarina koa, Jesosy eo anivony tantara. Nentiny reto mpitondra fivavahana ireto, teo amin'ny Jesosy, teo anoloan'ny Jesosy. Raha ny marina, dia tokony ho toram-bato araka ny lalàn'ny Mosesy izy. Ary zany raha teo nanosika ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Io jerenao raha ohatra ka hitorabato azy izy na tsy. Dia ny andro zany teo izy. Saingy Jesosy nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny tanany. Ny tanany nanoratany, tsy stylo. Tsy penina, tsy lakre. Ny tanany no nanoratany teo amin'ny tany. Araka ny filazan'ny mpandinika, dia manondro ny soratra masina io. Izay Kristy ao amin'ny maizy azy mihitsy no voarakitra ao. Manoratra ny amin'ny tenany izy. Izy no sady manoratra, no izy no soratana. Nanoratra tamin'ny tanany izy. Ka tamin'ny voalohany izy dia nanoratra. Dia izy mpandinika sasany hoe milaza ny lalàna io, fototry ny fanekena taloha. Ary araka ny lazain'io lalàna io, dia tokony ho toram-bato ty vehivavy ty. Zay tratra ambody ondry ny jangajanga dia tokony ho toram-bato, mandra-pahafatiny. Dia nanoratra ny tompo. Ary rehefa niinsista reto mpitondra fivavahana dia nitraky izy. Ozy hoe, izay tsy nanota taminareo, nao ka hitorabato azy voalohany. Zay tsy nanota taminareo, nao ka hitorabato azy voalohany. Mety tsy fitoram-bato ange io e. Fa manana endrika be dia be ny fitoram-bato. Fitsikerana, fanozonana, fanaratsiana, mety faniliana mihitsy aza. Zay tsy nanota taminareo, nao ka hitorabato azy. Dia avy eo izy niondrika indray, dia nanoratra. Dia ilay mpandinika hoe, ny fanekena vaovao indray io soratana io. Fanekena vaovao izay miorina amin'ny famelan-keloka sy miorina amin'ny fahasoavana. Rehefa nareny tenin'ny tompo, izay niteny tamina, izay tsy nanota taminareo, nao ka hitorabato azy voalohany, dia nanoratra amin'izay izy. Ny tenany io, dia ny tenany izay tsy tonga hitadiny marina, fa hamonjy ny mpanota. Izy tsy ilay tonga ho an'ny salama, fa ho an'ny marary mba hanome fanasitranana. Dia rehefa nareny tenin'ny tompo, ireto jiosy reto, tsy ny mpanoradalàna ihany, fa ny jiosy. Dia nanodidina teo, dia inona ny nataony? Ny alaala. Ny ala mangingina ho ny tantara. Narararaotra ny Jesosy niondrika tsy nijery azy, dia nanao fialan'ny jiosy. Io nge ny nevininy hoe fialan'ny jiosy, io tantara io. Dia nanao fialan'ny jiosy, ny ala mangingina, miala moramora tsy retsaika. Satria nahoana? Mahatsapa ihany fampanota,
fa mba tsy tia no hitan'ity vehivavy ity, ary indrindra ho hitan'ny tompo fa mpanota izy lasa ny ala moramora. Ry havana, mahaliana ny tantara, fa vao mainka mahaliana ny zavatra niseho avy eo. Jesosy irery ihany no mifanatrika tamin'ny rahavehivavy. Jesosy irery ihany no hanimendrika hitorabato an'ity vehivavy ity, satria nahoana? Izy ny tsy nanota. Manoloana azy le vehivavy, izy irery ny mendrika hitorabato azy. Ahoana ho izy? Nga tsisy nanameloko anao? Tsy misy. Za koa tsy manameloko anao. Za koa tsy manameloko anao. Kanefa tsy nizanona amin'izany Jesosy ary betsaka ny diso famaky. Hoe nijanona tamin'izay, za tsy manameloko anao. Ka dia anamarina ny fijangajangana, tsy ry havana. Za koa tsy manameloko anao, fa mandehana. Ka aza manota intsony manompoko zao. Za tsy manameloko anao, fa aza manota intsony manompoko zao. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, za tsy manameloko anao sangy mety eza andeha amin'ny lalana zay tsy azahoana manota intsony. Mety eza andeha any amin'ny lalana zay tsy ahatonga anao ho voapanga. Mety hiverina ihany eny ity vehivavy ity, saingy tsy maintsy anakoako aminy ny tenin'ny tompo, fa indrindra anakotsako ao aminy ny fitiavan'ny tompo. Zaho afaka mitorabato anao, saingy tsy manameloko anao aho. Mandehana kosa. Ary amin'izao sisy zao aza manota intsony. Io ny lalanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy lalanao amin'ny Bordeaux tsony ty a. Lalanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lalan'ny famelan-keloka, lalan'ny famindram-po, saingy tsy famelan-keloka lalaovina na famindram-po ararotina, fa famindram-po izay hanomeny zany tompo anao ndray occasion vaovao amin'izao sisy zao aza manota intsony. Ny lalana tsy anontana, ny lalana azahoana mahatratra ny tanjona, ary zay ny hevitry ny hoe tsy manota. Ny hevitry ny manota tsy mahatratra ny tanjona. Ny hevitry ny tsy manota zany a mahatratra ny tanjona. Ino io lalana io? Lalana mizotra ao amin'ny firaisana amin'ny Kristy. Lalana ao amin'ny fahalalana tsara ny Kristy. Ny hevitry ny hoe mahalala ny Kristy, tia ny Kristy no heviny. Mety mitondra an'io ny fomba sy fanao kristianina, na ny fomba ataon'ny fiangonana. Saingy tsy hoe rehefa eo amin'ny lalana ianao dia tonga. Ary zany mety ampitandremana ny fiangonana. Tsy ilay fombafomba tsika io. Tsy io angeny tiany tompo hijanona antsika, fa tiany kosa io ahazoantsika mandroso. Ka tsy rehefa hitanao ny poteau manondra Bordeaux 200 km dia mipetraka eo am-potony eo ianao dia tonga any Bordeaux. Tsy tonga any ianao. Fa le panneau veny tsy marina. Marina le panneau. Fa ny lalanao ny tsy marina. Dia tahaka izany ihany Bordeaux 100 km dia tonga eo ianao dia hipetraka pototry ny poteau ianao. Faly ere. Hitanareo amin'ity alaina amin'ny namoty izy amin'ny telefônina ny sary. Io eo tao amin'ny poteau any Bordeaux. Fa tsy tonga any ene. Maro no antsoina, fa vitsy no voafidy, satria mianona fotsiny eo am-pototry ny poteau. Mianona fotsiny amin'ny fahazarana. Mianona fotsiny amin'ny fombafomba. Jesosy Kristy te hitondra anao, te hitarika anao andeha, mandehana. Ary amin'izao sisy zao mandehana amin'ny lalana zay tsy azahoanao manota intsony. Ry havana, anisan'ny zavatra lehibe tao amin'ny Paoly ny fitombona ary indrindra ny manatratra ny fahalebiazan'ny Kristy. Dikan'izany mahatratra ny fahalebiazan'ny fitiavany. Ka mahamiala nenina sy maharitra manoloana ny mbola tsy miainga, manoloana ny mbola tara, manoloana ny tara lava, ary manoloana amin'ny lalao an-dalana. 4 taona Mosesy nitondra ny zanak'Israely tao anatin'izany, satria izany ny lalana ny fidian'Andriamanitra. Niteny ve Mosesy hoe mba 10 taona kosa zay alao amin'izay ary ngiano reto vahoaka reto.
tsy niteny zany izy. 40 taona nitondrany vahoaka maditra, saingy nentiny tamin'ny fitiavana. Anika dia nifona ho an'io izy rehefa tofoka Andriamanitra tamin'ny fotoanandro, ho aripako dolo reo, tonga Mosesy nifona. Nifona ho an'ny vahoaka ty Mosesy ty, satria nahoana tiany. Hoy ny fanontanian'ny Tompo, motiava ianao? Dia ahoana ny teniny? Fa any ny ondrikeliko. Inona moa ty ondrikely ty, ondry adalana ireo e. Hainareo tsara ny toe rebik'ondry a. Vao mamy ary dia makany daholo. Indraindray ma io any akady izy manao ma io, lasa mirona any akady daholo le ondry rehetra. Zany ny toe rebik'ondry. Dia manaraka any, tsy zany. Fa lay mahatratra ny fahalebiazan'i Kristy, manana ny fitiavany ka manakialanenina. Manoloana reo izay mbola mety malemy. Ary zany nananarana ny matanjaka. Ianareo izay matanjaka, aza mijery ny malemy hitsaranareo ny eritreriny. Mifampitondra izay mavesatra. Indraindray fahoriana ihany ny hitantsika ao anatin'io, fa tsy hitantsika ao ny fahantrana ara-pinoana. Zany neretan'i Jesosy Kristy. Karazany be dia be ny mpianany tao. Nisy ireo izay nafana fo fa sasatry ny miarina. Mpianany koa io. Mipiry ianao izay ny lavo, tsy fantatry tsony ny mipiry Petera ny lavo. Sasatry ny miarina, fa mpianany ihany io. Ny sasany iray miady varotra, za ataovy amin'ny ankavananao dia amin'ny ankavianao. Zany tena tompontsoa personnel ny tena niarahany tamin'ny Tompo, mba teo any an-danitra izy. Na izany aza nefa mbola ny tanany ihany, mpianany ireo. Taondray miady fity, lozy zany, miady fity, za lay tena tia indrindra, zany motsy. Misy moa dia tsy re mitsy izy ao, mbonaika be fotsiny ao ambadiky ny olona ao. Tao fialofana fotsiny ny vahoaka. Ary misy moa namadika azy mitsy. Misy ny tsy mety mihino raha tsy mahita. Sahirana ny Tompo. Tsy mety mihino raha tsy mahita. Fa reo rehetra ireo fiangonan'ny Tompo dolo ireo. Ary tiany iray lalana ireo. Mizotra amin'ny fanjakany. Fa tsy le vaozina. Nahoana? Satria tsy nibebaka izy. Petera nge nandako fa nibebaka izy. Nitomany izy ary nanenina. Jodasy tsy mba nanenina. Fa vetrany dia nanato tena nanasazy tena izy. Tsy mitsara tena ianao. Ary tsy mitsara nizanizy ianao. An'Andriamanitra rery ny fitsarana. Za koa tsy manameloko anao. Amin'izao sisy zao, mandehana amin'ny lalana tsy azahoanao manatratra ny tanjon'ny Tompo. Dia ny fiainanao lavorary, mandehana amin'izany lalana izany. Manomenao seconde chance ny Tompo. Manomboka amiko zany. Manomboka amiko zany. Za tsy manameloko anao. Fa amin'izao sisy zao kosa, dia mandehana amin'ny lalana izay ankasitran'Andriamanitra. Ka inona ny baiko hoe? Hoy ny Tompo hoe matezy ho tantaniko. Metezy ho hiara-dalana amiko isa-tsegondra, isa-minitra e. Fa indray mpimaso fotsiny no hidinanao amin'ny teniko, sy anatsoahanao, ny tanako tsy hitantananao. Indray mpimaso monja. Dia any amin'ny lalana tsy izy ianao. Ary lasan'ilay ratsy ny sainao sy ny fonao. Hoy Paoly, rehefa niainany zany izy, hafanam-po fotsiny, fomba fotsiny, zavatra ivelany fotsiny. Rehefa niaona tamin'ny Tompo izy, velo ny fahalalana ny Kristy, dia ozy hoe, nataoko tsinitsinina ny zavatra rehetra, ny maha izao ny maha intellectuel, ary sika koa dia atsoina amin'izany, ataovy tsinitsinina ny zavatra rehetra, ny ambiance, ny ampipo, ny fitiavana miona rehefa misotrosotro fa raha tsisy fisotro atsy miona. Ataovy fantiantoko tsinitsinina ny mety fahalalako ara-tsaina. Nefa tsy mampitombo ny finoana. Fa maika manam-pahalalavitra an'i Kristy. Ataovy tsinitsinina ho taimboraka. Fa heveriko fakofako i Paoly reny.
mba hazoko an'i Kristy ary mba hatafaray ahy aminy. Zany ny fanontaniana mipetraka amintsika. Inona ireo manakana anao tsy tafaray amin'i Kristy ary tsy azahoanao azy ka mbola ifikiranao io? Afo izy hoe. Dia meteza tahaka ny Paoly, ny any iriko dia izao, ny ahalalako an'i Kristy, zany hoe ny ananako firaisana aminy, anao câlin aminy, ifamina aminy, ka hatsapako ny herin'ny fitsanganany. Zany hoe andehanako amin'ny fiainam-baovao. Iainan'ny Pentekostika dia zany. Zany no hevitry ny Pentekoste, mandeha amin'ny fiainam-baovao. Iombonako fijaliana sy fiaretana aminy, anoherako ny fakapana, ary nikeko faty noho ny ota, mba ho velona kosa noho ny fahasoavana. Io ny andalana nisike. Zaho dia ety andalana, ianareo ety andalana. Eny andalana daholo sika, fa lalana makaizy. So an-tsainao no hoe ho any Bordeaux kanefa mena atsimo. Tsy any atsimo Bordeaux. So dia eritrehitra ho any Bordeaux ka hiatsinanana. Tsy any izy. Makaiza. Makaiza ny lalana izay izorantsika. Fiteny amin'izao tontolo izao no hoe tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au royaume. C'est-à-dire au royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Donc tout chemin ne mène pas au royaume. Et ce chemin, c'est sa manière de penser, sa manière de se comporter, sa manière de faire. Notre communion avec lui doit se traduire avec ça. Il est le chemin. Alors aujourd'hui, il te dit, tu as péché, certes. Tu mérites la mort, certes. Mais personne n'a le droit de te condamner. Parce que moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, suis le bon chemin. Et dorénavant, ne suis pas le chemin du péché. Ne suis pas le chemin de la perdition. Le Fils de l'homme est venu pour sauver, pas les justes, hein. Pas ceux qui se justifient. Il est venu pour sauver tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont perdu et tous ceux qui sont perdus. Et nous, nous le sommes. Aujourd'hui, reçois-le, suis-le, serre-le. Et ce message ne s'adresse pas seulement au SLK, s'adresse à nous tous. Raishin fitayen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, hitari-dalana anareo ao amin'ny Kristy, so amin'ny fanjakany mandrakizay, ary aro anareo amin'izay mampivilivily rehetra sy ny lalandiso. Matoky ilay ny antso anareo, izy hatanteraka izany amin'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
Ry havana dia araka mipehondra antsika hanavao ny falolona tenantsika amin'ny alalan'ny fanakam-pinoana nisianina mpitsanganana novantsika an'izany. Zaho amin'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra nanita na ny tsy hita ary mino Jesosy Kristy tompo ray zanahalahy tokon'Andriamanitra nateraka ray talohan'ny zavatra rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no narino izao rehetra izao olombelona sady ny famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataon'ny fanahymasina nofo avy tamin'ny Maria Virgine dia tonga olona izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy nijaly izy ka nalevina nitsanga tamaty tamin'ny andro fahatelo araka ny voasoratra izy niakatra ao an-danitra izy ary peoko Andriamanitra ray avy any ny haveny ray amin'ny voninahitra tsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany sika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka itsaony ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy ny teny tamin'ny mpaminany isika mino ny fiangonana ray miorona ny fanambarana apôstôly ary manerana an'izao tontolo izao isika manaiky ny batisa ray famelan-keloka sady manantena fisanganany maty ary fiainana mandrakizay amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana izay anasan'ny tompo antsika mba iray latabatra aminy fanehoana ny firaisantsika aminy sy ny firaisantsika amin'ny samy isika ka dia ataontsika ny hira 7:500 ny andininy voalohany ary dia miakatra ety ny dekona.
aoka hitsangana ny fiangonana. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo, aoka izary zany fiadanana zany eo amin'ny eo akaikitsika isika. Aminao ny fiadanana. Asandrato ny fifonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao. Hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy etỳ an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny tompo, dia miara manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe ny deranay hoe Masina, 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 Jehovah tompo, feno nefu, nena etra, riavana Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina izay namadia anazy, dia nandray mofo ary hoy izy, raiso anty ny tenako izay omenao anareo, zao no ataovy fahatserovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanatitra, izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ka na oviana no misotro ianareo, zao no ataovy ho fahatserovana. Arak'izany dia misaorany ray, izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka isika. Arak'izany teny fahatserovana zany ry havana, izay zary teny baiko ho antsika. Dia aoka isika hatsiaro an'i Jesosy Kristy, ilay maty ny solo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanatom-pihavanana izay natolotr'Andriamanitra antsika izany. Ka dia aoka isika ara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, tompon'ny lanitra sy ny tany. Fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Raio, ny rehetra izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fifonany mandrakizay ho anay, ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raio, haidiny ny fanahy masina mba hamen'ny fonay, ka ndraisany tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina, no aharinao, anamasinanao, ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Dia ho tsapanay tokoa anie ny fanatrehanao, mba tsy izay tsony ny velona, fa ianao ny velona ato anatinay. Miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo, izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina, dia mangataka mba hampiraisinao aminao, ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianary ifankaty tahaka ny tiavanao anay izay, ary aok'izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hira 112. Remo
ry havana raha tokony ho faty no toram-bato ilay vehivavy ny jangajanga. Jesosy Kristy ny maty teo amin'ny toerany, ary toy izany isika rehetra mahatsiaro amin'ny alalan'izao fanasana izao ny nahafatesany ny solo antsika mba hananantsika kosa lova ao amin'ny fanjakana amin'Andriamanitra mandrakizay. Koa zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra isika, ka andeha hiara-manonina ilay vavaka nampianarin'i Kristy ny zanak'Andriamanitra rehetra manao hoe: rainay o zay any an-danitra, ho masinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay nino zay anasa azy ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana. Ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana zay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, avia. Efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Zay misotro ny rako sy mihinana ny nofoko no manana ny fiainana mandrakizay. Ataontsika ny hira 700 raha ho zaraina amintsika ny mofo sy ny divay, mahazo mipetraka ny tsimpadray fanasan'ny tompo. Jesus
toizantsika amin'ny 520 dia rehefa voazara ny any dekona dia mitsahatra ny hira. Aoka hitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo. Ho Jesosy Kristy, raiso, ano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatserovana. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany, izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra, izy ny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay, dia ho aminareo mandrakarivany ny fiadanana. Manao ny hira fahenina amby 900 isika ho fisaorana sy fakasitrahana ny tompo. Mipetraka isika araka ny mahazatra moa dia angonina rehefa mirava ny kapoaka eny an-tanantsika eny. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray vaovao ambarantsika an'io ry havana, vaovao nasionaly, fiofanana SAP KNPL, mitony fampianarana isan'alarobia amin'ny 8 ora alina ka hatramin'ny 7 ora alina. Ny fiofanana amin'ny alarobia izao dia mitondra ny lohahevitra hoe l'Église et la dynamique du royaume de Dieu, izay hoentin'ny pasteur Élisée Andriamiandra. Vaovao eto amin'ny tafo, vokatra Pasika feon'ny mazava. La chorale Féon Mazave est heureuse de vous annoncer leur vukatra de cette année, les 13 parties. Les salés seront vendus à 10 € l'unité et les sucrés à 8 €.
Vous pouvez dès à présent vous rapprocher du stand à la sortie du culte pour passer votre commande. Tat Charabula, premier semestre 2025. Nirakitra voangona tamin'ny volana janoary, febroary ary martsa dia mitotal 7 faingo 7,5 sy iray alina, izany hoe tratra 7,7 faingo 100 isanjato ny tanjona. Ny adidiko voangona kosa tamin'ny volana janoary, febroary ary martsa iny dia mitotal 5,7 faingo 5,7 sy 7 arivo, izany hoe 7 faingo 7,7 isanjato ny tanjona napetraka no tratra. Fiantsona fivorimbe. Antsona ny mpandray rehetra ho tonga amin'ny fivorimbe manaraka izay atao ny alahady fa 7 aprily mikasika ny fanomezana ny Tat Charabula 4 sy 2 arivo. Fidirana tokana ary manomboka amin'ny folo sasany maraina any amin'ny Vieux Temple. Fitombavaka trano fiangonana. Ho totsaina ny asabotsy 12 aprily amin'ny rora tolakandro any amin'ny Vieux Temple ny fitombavaka ho an'ny vidina trano fiangonana. Ampatsahivina fa isika fiangonana rehetra ny voakasika izany, kosa miary manomana sady ny fomba mampanahy antsika. Ny loahevitra ao amin'izany dia ny hoe aseho amin'ny alalan'ny asa fanompoana ny finoana, araka izay hita ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Marka 12 andiny faraika amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Fiofanana ho an'ny fiangonana. Izy fiofanana izay anasana ny fiangonana manontolo hoentin'ny ramatoa tiana fanantenana, mpanompon'Andriamanitra avy any Madagasikara manao tournée d'Europe ary manao fampianaram-pinoana. Ny fotoana dia ny talata 7 aprily ho avy izao amin'ny 7 sasany arivo any amin'ny Vieux Temple izay solon'ny étude biblika izany, ary ny loahevitra dia ny fanalahidin'ny fiainana mamokatra ao amin'ny tompo. Misy ny permanence atao mpitandrina amin'ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 ariva ary ny alakamisy amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 12 tolakandro ao amin'ny birao fiangonana. Ny tompon'anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana io dia ny SVK sy ny SLK. Ary toy izao ny diarintsika manaraka. Ny talata 7 aprily izany dia fampianarana izay entin'ny tiana fanantenana amin'ny 7 sasany ariva any amin'ny Vieux Temple. Ary ny fandarana amin'ny herinandro masina dia ny alahady 13 aprily, alahady ny sabandrofia amin'ny 10 sasany maraina, ary arahana asa sy fampiarezana sy tohizana amin'ny fifadikanana hatramin'ny amin'ny 3 tolakandro any amin'ny Vieux Temple. Ny alatsinainy 14 aprily, alatsinainy masina izay tarihan'ny Safiro sy ny Tily amin'ny 7 arivo any amin'ny Vieux Temple. Ny talata 15 aprily, talata masina izay tarihan'ny SVK sy ny SLK amin'ny 7 ariva any amin'ny Vieux Temple. Ny alarobia 19 aprily, alarobia masina izay tarihan'ny STK sy ny STA amin'ny 7 ariva any amin'ny Vieux Temple. Ny alakamisy 17 aprily, alakamisy masina izay arahana amin'ny EPGRT amin'ny 7 ariva eto amin'ny Temple du Salin. Ary ny zoma 18 aprily, zoma masina izay tarihan'ny FNM sy ny Endripeo amin'ny 8 ariva any amin'ny Vieux Temple. Ary farany ny alahady 20 aprily izay fankalazana ny Paska amin'ny 3 tolakandro eto amin'ny Temple du Salin. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Tsara mafisina fa amin'ny asabotsy sy alahady zao ny lasy ny faritany eo amin'ny sampana SVK sy SLK zay atao any Bordeaux. Mitrotro-mbavaka izany asa zany isika, ary reo zay efa nisoratra anarana dia ampahirezina indrindra manatrika izany lasa zany. Fanao antsika miarahaba reo vahiny zay tonga manatrika ity fotoana ity, ka raha misy amintsika voatonga na voaonona zany na andalo angatahana mba hitsangana tsofindrano amin'ny anaran'ny tompo ary arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana. Dia faly zay miarabanao tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse, ary indrindra makasitraka misaotra satria nanaiky ianao hiaraka aminay eto. Ny tavandralahy no mandratra ny tavandralahy, ka dia nampahery anay ny fimbonanao taminay tamin'izao fanimpom-pivavahana izao. Dia mitsodrano anao zahay. Ny tompon'ny fahasoavana ny atanteraka soa ny antony natongavanao eto, ary tantananao na izanaiza, ary indrindra ampirotsaka mandrakariva ny fahasoavany sy ny fiadanany. Dia tsarovy fa naovinanao vinanareo ny mandalo eto na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Makasitraka tompoko, mahazo mipetraka ianao. Fanaontsika koa miarahaba reo zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana martsa iny. Anankiray ihany izy, dia ramatoa Vitry Monique. Raha eo anao dia mba mitsangana azafady. Dia faly ny fiangonana Manontolo
miaraba ny zoky ny ray aman-dreny natratra izao tsingery taona nahaterahana izao indray fitahian'Andriamanitra zany ary indrindra fahatanterahany fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ka dia miara-mifaly aminao miara-mifaly amin'ny fianakaviana ny fiangonana manontolo ary mirary soa indrindra ny mbola hitahian'Andriamanitra sy arovany ianao amin'ny zavatra rehetra mba hahatonga antsika hiara-misaotra sy hideran'Andriamanitra mandrakariva noho ny fitantanan'ny fiainanao. Indraminay zay voasoratra ao amin'ny salamo 150 izay manome antoka atsika sy manome toky atsika ny amin'ny tsy mahazava-poana ny fireketan'ny fotsika amin'Andriamanitra. Hoy izy, satria izaho ny reketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy aho any amin'ny avo, satria mahalala ny anarako izy. Dia hiantso ahy izy, dia hamaly azy aho, ho ao aminy aho raha ory izy, ary hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Dia ho fokisako fahaela velona izy, ary ho asehoko azy ny famonjeko. Ny tompo any atanteraka izany teny fikasana zany ho aminao. Hivavaka isika fiangonana. Tompo misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay noho ny fitantananao ny mpanomponao, ny ray aman-dreninay ny zokinay ka natratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana lasa iny. Fahasoavana avy aminao zany, famindram-po avy aminao zany, ary ny fahatanterahany teny fikasana ho aminy zany. Mivavaka aminao zahay, misaotra, makasitraka ny amin'ny tantananao ny fiainany nahatratra izao andro zao, ary dia mangataka aminao zay ho anno aviny ho tanterahanao amin'ny teny fikasana zay fanomenao azy anio, ka ianao ampifaly azy, ianao amonjy azy raha ory, ianao anome voninahitra azy eo amin'ny fiainany, ary ianao amoky azy fahaela velona ka ampiseho ny famonjenao eo amin'ny fiainany isan'andro. Dia fanatitra amin'ny zanaka manjafiny ene izany, ary aoko feno sy tafotafo ny fifaliany azony mideranao isan'andro isan'andro. Aminaranao Kristy, amen. Mirary soa indrindra tompoko, mahazo mipetraka ianao. Dia izao tsika dia tonga amin'ny minitra trano izay natokantsika isam-bolana iresahana momba ny viana trano fiangonana. Mijoro eto ny tenako noho izany tombosolo-tena ny komitin'ny trano. Ao anatin'izany indrindra dia misy zavatra telo zaraina amintsika androany. Ny voalohany dia efa nolazaina tamintsika ombieny ny amin'ny fitoambavaky ny mpianakavy na culte familial. Mazava tsara ary efa nilazaina ombieny ihany koa fa eo anatin'ny viana-trano fiangonana dia isika tsiraray avy zany hoe ny isam-batan'olona mihitsy no trano velona iren'ny tompo hitoerana. Noho izany dia tsy mandeha irery isika fa napetraka ny tompo tany anaty ankonana, tany anaty fianakaviana, tian'ny tompo hotefena. Izany indrindra no ampaherezan'ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny Josoa 4:520 manao hoe fa raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Fanapa-kevitra noraisina zany io. Noho izany dia tsara ny ametrahana na norenana na ampitoerana indray ny andro telo izay tokony ho hita eo anivon'ny ankonana. Inona avy zany? Araka ny hitantsika eto dia ny fitiavana na ny fifankatiavana, ny fahatokisana na ny fifampitokisana ihany koa, ary ny fiarovana na ny fahatsapana fa voaharo ao anatin'ny tokantrano ny ankonana. Misy endrika izay novolavolaina izany culte familial zany. Mbola hisy ny fotoana amelabelaran'ny ray aman-dreny mpitandrina zany amin'ny fotoana manaraka, fa efa hitantsika izao sady ny azoana maka ny endrika izany. Dia afaka manomboka tsika zany avy hatrany amin'ny salamo, dia avy eo manao vavaka, dia manao hira, fiderana, dia avy eo mizara ny tenin'Andriamanitra ary manao ny rojom-bavaka, faranana amin'ny vavaka nampianaran'ny tompo. Endrika iray ihany io mbola misy ny fotoana araka lazaina teo anazavana izany ary afaka alamintsika ihany koa. Tenin'Andriamanitra pahirizana antsika amin'izany dia arak'izay hita ao Matio 9:7-30 manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra zany. Faharoa, efa fantatsika fa afaka mitondra ny anjara biriky ny isam-batan'olona amin'ny fanatanterahana ny viana-trano fiangonana
misy ireo manolo tena, misy ireo manolotra ny talentany, misy ireo manolotra fananana na vola. Ankehitriny ampatsiahivina ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Matio 7:7 izay diso fantatsika loatra, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangatà amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Noho izany miantso antsika ihany koa ny tompoka izany anatevin-daharana ireo rehetra mikarakara nomba ny trano fiangonana, izany hoe ny komitiny trano fiangonana. Misy ireo tarikasa izay efa misokatra, efa hatry ny ela. Misy ihany koa ny standy izay hitantsika isaky ny firavan'ny fiangonana sy ny fanombohan'ny fiangonana, aza misalasala manatona fa tsy ny vola na ny fananana ihany no ilain'ny tompo fa ny fanoloran-tena mivantana mihitsy. Ary farany dia efa nambara tamintsika fa misy ny hetsika izay karakaraina ao anatin'ny vinatrano fiangonana amin'ity taon'ity amin'ny volana Jona, dia ny hetsika miaraka amin'ny gropy TGC. Dia ao anatin'izany indrindra dia efa miomakomana sady sika, mbola tsy raikitra ny daty sy ny toerana natanterahana an'izany, fa ny efa raikitra dia amin'ny volana Jona. Dia efa afaka samamandrika zany sika ny calendrier antsika tsirairay avy, ary miomana raha vao fantatra ny daty dia maikamaika daholo sika manoratra an'izany. Ny tenin'Andriamanitra ampaherezana antsika dia arak'izay hita ao amin'ny Filipianina 2:17 manao hoe: fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana anatanterahana ny sitrapony. Fanetsiketsehana io fotoana io, fanentanana dia aoka sika hietsiketsika tokoa sy ho voaentana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Raha mananatra dia aoka amin'ny fananarana, izay manome dia aoka amin'ny fahatsoram-po. Tonga fotoana fanatitra isika izao ry havana, dia ataontsika ny hira voalahatra amin'izany. Marantarena,
amin'izao fotoana manokana ankalazana nisan'ny taonany sampana lela kristiany eo amin'ny fiangonantsika dia toy izao ny fandaminana, misy ny fandraisam-pitenenana, dia misy ny vavaka ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina, dia mandray anjara hira ny SLK, dia miditra amin'ny jobile mariage sika, dia fiaranana amin'ny hira surprise. Dia magataka ny zay rehetra indray anjara fitenenana mba hiakatra ety ambony pilipitra. Voalohany indrindra zany a dia miarabantsika lehilahy rehetrarehetra satria lehilahy SLK zany a lehilahy kristianina, dia tsika lehilahy rehetrarehetra eto amin'loana aketo dia lehilahy kristianina daholo ato amin'ny FPM Toulouse. Ka miarabantsika satria 2006 raha tsy diso ahako satria za mbola tsy teto tamin'izany, 2006 no nitsangana ny atao hoe SLK Toulouse. Tsika izao androany 2025 a, mbola voasivy amby folo taona, mbola eritrerony ary raha mijery anay manome akanjo fotsy manao kravaty mavo ireo nareo a, mbola mitovitovy amin'ny sivy amby folo taona eo daholo zay ireo, zany hoe mbola tanora dia tanora tokoa. Miangavy antsika rehetra mba hitsofoka natevina n'izany SLK zany tompoko. Zao dia hiditra amin'ny tena resaka tsika. Ry hava malala ao amin'ny tompo, ho aminareo mandrakariva ny lay fahasoavana sy fitiavana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amin'ny fo tena feno dia feno fifaliana tokoa ry havana no andraisako fitenenana amin'ny mahafiloha mpanolo anahy na filoha mpanampy ahy. Misolo-tena ny filoha anay izay tsy eto amin'izao fotoana noho ny antony maro samihafa, izay Andriamatoa Dominika Rasolofo. Miaraba anareo rehetra izahay ary miaraba anareo izay manatrika izao fotoam-bavaka ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izao sy ny fankalazana ny isa-taonanay SLK. Manaraka izany moa dia sarotra ny tsisaotra an'Andriamanitra satria mbola nomeny izao andro ahafahana manome voninahitra azy izao ary koa natokana amin'ity fankalazana ny isa-taonanay SLK ity. Isaorana ihany koa ny mpanompony izay mitarika sy miay antsika ary antsika teo daholo a, ny zavatra nampitainy indrindra ny ara-panahy dia ny mpitandrina Elize Andremiandra izay mikely aina fatratra amin'ny fitaizana ara-panahy antsika, itsika ilay ondry izay andreketany. Eo koa ry rahalahy sy anam-pahavizana izay voasokajy ao anatin'ny isa tsampana velona, izay tsy nikely soroka ianareo fa nanoana tamin'ny antso izay nataonay SLK rehetra ho amin'ny fifanomezan-tanana mba ahatotosa indrindraindrindra moa izao fotoana izao. Anisan'ny isaorana manokana amin'izany ny Andriambavilanitra SVK izay tena nifanindran-dalana taminay tao anatin'ny hetsika rehetra izay nitanterahanay. Misaotra betsaka fa tsy irery tokoa ny SLK manana anareo, indrindra moa ianareo rehetra izay manohana tamin'ny sehatra maro samihafa. Farany dia maneho fisaorana ny fiangonana ray manontolo. Eny, misaotra miray fo, misaotra miray saina, indrindra moa misaotra amin'ny fiara ambavaka amin'ny SLK tompoko. Mirary tokoa izahay ny itoizan'izao fiarah-miasa antsika izao, izay fiarahana manompo ka hifampitatana hatrany isika ka io iray ihany eo amin'ny Kristy ho voninahitr'Andriamanitra. Alohan'ny hamaranako ny teniko dia miangavy antsika lehilahy kristianina rehetra, tsy ankanavaka, tsy ireo miakanjo fotsy ireo ihany, fa itsika rehetra mba samy hanolo-tena ary samy
hiditra amin'izany atao hoe sampana, tsy voatery hoe sampana SLK toko, fa hiditra amin'ny atao hoe sampana ampiseho fa zanak'Andriamanitra tokoa isika, ary ny fijoroantsika atao amin'ity fiangonana protestanta malagasy ity dia fahavononana ny hiaraka amin'i Jesosy Kristy. Ka misy havatra kely ny volavolanay SLK ho ampitaiko aminareo eto, afatra hoe tsika tsakotsakoana any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any, ka dia amarana ny teny koa amin'ity teny nalainay tao amin'ny Korintianina voalohany, 5:10, andininy 7:20, izay mivaky toy izao: koa amin'izany ry havana malala, tsy ho voaozongozona, aefa bebe kokoa hatrany eo amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fisasaranareo amin'ny fanomponan'ny tompo. Tsy ho foana tsy akory ny fisasaranareo amin'ny fanomponan'ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary ny fiadanan'ny tompo any hitoetra amintsika mianakavy. Isa taona ny SLK raha tsy hoe mahazatra fa ny fiangonana no mampahery rentsika teo fa ny SLK no mampahery atsika, tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo. Fa amin'izao fotoana izao kosa dia hiarabanareo manokana izahay fiangonana mamela arabaina indrindra nahatratra izao isa taona alahady fankalazana ny sampana lehilahy kristianina izao. Araka ny tenin'Andriamanitra voaraintsika teo dia tsy fombafomba le fanaovantsika isa taona, fa tena lalana apetraka eo amin'ny fiangonana mba hatsiarovantsika hoe inona ilay sehatra nametrahan'Andriamanitra antsika hitombontsika amin'ny fiarahan-dalana aminy. Dia nisan'izany ny SLK napetraka ny sampana mba hisian'ireo lehilahy mitombo amin'ny mahalehilahy azy hoe inona ny tena antom-pisianareo ametrahan'Andriamanitra anareo eo amin'ny fiainanareo, eo amin'ny fiainan-tokantrano, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy amin'ny fiarahamonina. Dia efa teo ny antso ho an'ny lehilahy rehetra hoe ampitombory zareo amin'ny arakisa, fa ho hitanareo rehefa eo ny fiarahana fa mampitombo izany fiarahana izany, mampivelatra, ary ao anatin'izany fiarahana izany no ahitana hoe aiza ny lalana iombonantsika makany amin'ny Jesosy. Dia mahereza indrindra raha ny teny filamatra antsika amin'ny taona ity dia hoe mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavahnao. Isaia 20:1 ry lehilahy kristianina, mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavahnao. Ianareo no ho loharanom-pitahiana ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena, ho an'ny fiarahamonina, ary toy ny Abrahama dia ho tonga aminareo tokoa ny izany faniriana izany avy aminay fiangonana. Dia mimbavaka isika. Tompo misaotra sy midera mankalaza ary mame voninahitra anao zahay. Fa lehibe ny fitiavanao, ary asehonao amin'ny fomba samy hafa ny fiahinao ny zanakao, indrindra ny fiangonana amin'ny anabeazanao azy, ary indrindra ny ametrahanao rantsana maro samy hafa izay afaka manompo anao araka ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoana manokana azy. Misaotra no ity isa taona ity, ary misaotra ny amin'ny sampana SLK izay natsanganao 7 taona lasa izay. Isaoranay ianao zany rehetra zany, ny fotoana rehetra no diavina, ary ny lalana izay mbola hitarianao azy indray amin'ny ho avy, dia lalana hitondra ho amin'ny fitombona mba hanahafany anao Kristy, hitondra azy ho amin'ny fahatanterahana ka hijorono fahazavana sy fanasina eto amin'ity fiangonana ity sy eo amin'izao tontolo izao nametrahanao azy.
ny angatanay aminao dia aoka ianao ilay nanompoka asa tsara tao aminy no atanteraka izany ho voninahitry ny anaranao mandra-piverinao indray dia matoky izay fa ianao ilay efa mitoetra no mbola hitoetra ary tantana mandrakarivo izany sampany izany azony miorina tsara azony mitombo ary azony mivelatra ho voninahitra ao matoky izany izay noho ny amin'ny Kristy lohan'ny fiangonana izay hitambaran'ny rantsana rehetra ary nisan'izany ny sampana SLK dia derainay ianao ray zanaka fanahy masina amen. dia mankavesa-pahalela kristana zany miakatra ty aloha andrenjara hira. Yoza yanandani wapasina ndenyanarana utungandini fanjakana atawandini sitrapuna etiantani takanyanyandantra Yoza yanandani uwamasina ndenyanarana utungandini fanjakana atawandini sitrapuna Umewana iza amilani lukai takana bilan isabel itu ifakana ifamana Anayamindira Famanafa Anayamindira Milan itembelu kata alia zamitunrana ini pakapana ai anaya pinira pamana
fanjakana sy ny Eliany vonina hita fantrak'izay Korea. Amen. mariage sika zao a dia mbola faly miradatsika rehetra aminaran'ny tompo tonga eo amin'ny fotoana izay rabana ireo mpivady izay naharitra 5-12 taona no miakatra isika zao. Satria moa ny mpitandrina mivady sy ny filoha mivady dia anisan'ny hoara-baina, dia izay no mampatonga ny tenako filoha-mpanampy mandray fitenenana eto ary ny solotenan'ny olona izay miaraka amiko. Ka hoatsonda tsiraray ny anaranareo dia iangaviana ianareo hijoro etỳ anoloana tompoko mba hoara-baina amin'ny anaran'ny fiangonana. Misy takelaka izay atolotry ny fiangonana ho azy ireo ho an'ireo mpivady izay hoara-baina an'io zany a. Toy izao ny vakin'izany takelaka izany: ho fahatsiarovana sy ho fiarabana anareo zany a no naharetany 5-12 taona no miakatra teo amin'ny fanambadiana kristianina. Dia misy tenin'Andriamanitra ato manao hoe: aoka anakaja amin'ny olona ny fanambadiana, zava-miafina lehibe izany, fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Hebreo 13:14a ary Efesaina 5:5-2. Androany alahady 9 aprily manao sininy filohan'ny tafo sy ny mpitandrina. Koa ireto ary ny mpivady izay antsoina hoara-baina anio. Raha faly manana toky sy hitahiana soa naharitra 15 taona teo amin'ny fanambadiana kristianina. Raha kotiny indraina toky sy nasolo naharitra 15 taona ihany koa teo amin'ny fanambadiana kristianina. Randriana Avy Tozo sy Sofara naharitra 15 taona teo amin'ny fanambadiana kristianina. Manaraka Rajaona Lanto sy Iony naharitra 19 taona teo amin'ny fanambadiana kristianina. Rakotomalala Jean-Yves sy Voangy naharitra 19 taona teo amin'ny fanambadiana kristianina. Andriamiandra Élisée sy Lalatina naharitra 13 taona teo amin'ny fanambadiana kristianina.
raha koa tondra fahatra Panoel sy Salama naharitra 5 taona teo amin'ny fanambadiana kristianina. Ary farany Rasoaga Gérard sy Nivo naharitra 70 taona teo amin'ny fanambadiana kristianina. Fanamariana kely ry havana, i Nivo dia araka ny fantatsika moa dia any amin'ny hôpitaly efa taona maro izay noho ny tsy fahasalamana. Ary kanefa misaotra ny tompontsika satria mbola mijoro izany tokantrano izany ary Gérard no misolo tenan'izy mivady. Nivo ihany koa dia manaraka tsy tapaka ny fanompoam-pivavahany FM Toulouse ka dia raintsika ny tompo amin'izany ary arabaina ianao Nivo izay manaraka izao fotoana izao. Ka mialohan'ny tondran'ny solontenan'olona ambavaka atsika rehetra, anareo rehetra moa zany, dia miantso ihany izay sao dia misy mpivady tsy afaka nisoratra anarana noho ny antony manokana tonga eto ka tokony ho arabaina. Raha misy dia afaka mitsangana ianareo raha misy. Dia afaka mandroso aty azafady a. Ny fanomezana moa zany dia omentsika manaraka fa dia falitsika miarapany Raharola Vololona sy naharitra 5 taona fanambadiana Raharola Lala sy Vololona. Dia faly miarapa azy koa isika ary ialana tsiny raha ohatra hoe tsy voaray ny fisoratanarana tompoko. Koa faly ny fiangonana miarapa anareo. Jesosy irery ihany tokoa no vato fehizoro ny tokantranonareo matoa mbola mijoro toy izao ianareo. Ilay Andriamanitra fitiavana no nampiray anareo ary irinay fa mbola ampiray anareo hatrany mandritra ny taona maro mifandimby. Koa hoy ny vavakay amin'ny ilay Andriamanitra lehibe manao hoe arovy hatrany hatrany ary ireto havana ireto mpivady reto fa malamy any ny tany hoy ilay mpamoritiry anankiray izay. Ka dia faly izahay mbola hiteko izay ho fideran'Andriamanitra iarabanareo noho ny fifalianay ho azy rery ny voninahitra ary tsy ho azy reo ihany fa ho an'ny tokantrano rehetra eto amin'ny fiangonana dia fiadanan'ny tompo aneo amintsika rehetra. Izao dia misy vavaka ataon'ny solontenan'olona ho azy reo. Ry vavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay mandrakizay ianao ary rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy. Indray ny fifalian'ny fiangonana tompo amin'ity anio ity, raha manoloana ireto mpivady maromaro eto, izay manamarika ny jaobily, izay nikarakarain'ny SLK. Misaotra anao zahay satria araka ny voalaza teo Jesosy eo dia zava-miafina ny fanambadiana. Zava-miafina satria maneho ny fitiavanao Jesosy Kristy ny fiangonana izany. Koa dia misaotra anao izay ny mbola nitehirizanao an'izy ireo tao anatin'ny fifankatiavana tompo. Tsy avy aminay izany fa ianao lay fitiavana. Ianao lay fitiavana no nametraka izany fitiavanao izany tao anatin'izy ireo ka nitahiry an'izy ireo tao anatin'ny taona maro. Dia mbola mametraka an'izy ireo ampelantananao izay tompo mba ianao lay tompo ny fiadanana no anome an'izy ireo ny fiadananao anapaka ao anatin'izy ireo ary anapaka ao amin'ny tokantrano araka ny voalaza teo tompo tamin'ny
toriteny dia tsy fombafomba fotsiny zao jaobily izao fa lalana kosa zotra izay hitalianao an'izy ireo amin'ny taona ho avy rehetra indray ao anatin'ny fitiavana dia ianao ny mbola hita izany tokantrano izany ianao no omban'izy ireo hatrany hatrany tompo ary ianao tsy ahasaraka azy satria ianao no mpanjakany ianao no mpanavitra ianao no antoky ny fiainan'izy ireo satria vato fehizoron'izy ireo ianao dia ianao ilay Jesosy Kristy izay mihazona izany tokantrano izany dia apetraka ifenao am-pelantananao ara-tompo ny hoavin'izy ireo rehetra ny fanompoana rehetra izay napetraka ao amin'ny tsirairay ao amin'ny isa tokantrano tsirairay dia ianao Andriamanitra ilay Andriamanitra velony ny mbola mamelona nay tsirairay avy tsy ho an'izy ireo ihany araka ny voalaza fa ho an'ny tokantrano tsirairay eto amin'ity fiangonana ity mba ho modely ho an'ny taranaka mifandimby ary ianao no anome an'izy ireo fahazavan-tsaina fahendrena mbola azahoan'izy ireo mitondra ny ankohonany tsirairay ary indrindra koa eo amin'ny fanompoana izay napetraka ao amin'ny tsirairay eto amin'ity fiangonana ity maro ny tiana haingatana tompo nefa kely ny fisainanay fa misaotra anao Jesosy Kristy izay mivavaka ao anay amin'ny vavaka tsy azo tononona ary mivavaka ho an'isa tokantrano tsirairay avy ianao no mbola hitahirin'izy ireo ary ampitombo ao anatin'izy ireo ny fitiavana trany dia amin'ny anaranao Jesosy no anandratana izany vavaka izany amen. Mahazo mipetraka tsika tompoko izao zany dia misy ilay hira efa nomanina ho atao. Amin'izao andro manokana izao dia mangataka ny antoko-pira mba hiakatra ity hanao ny hira izay efa nomanitsika lazainy hoe surprise ilay izy tsy tena surprise ilay izy fa ho an'ny mpamorikira angamba dia niezaka ihany hifandray taminao kanefa tsy nety nahazo misaotra ny amin'ity hira ity izay atolotra ho an'ny mpivady rehetra ary indrindra mba ho tanterahan'Andriamanitra ny fanekempinoana izay tononona amin'izany hira izany.
nimijali niraintsika anganetra kaindroneva vakumivali nampina kanaetana nifatalako tsisa no fautako nifatalako tsisa no fautako Vamuruniza tuntuleza mintantanana uaireri mivime nanamba uai kazai sitrapune eke kofamone menoa kazai sitrapune eke kofamone menoa tonga mba afaka fisaomana sy fangatana tsika ry havana angaviana sy tompona anjara mba hiakatra ty hivavaka isika i tompo Andriamanitra io ianao ilay Andriamanitra nahary izao rehetra izao ary tompony izao rehetra izao ianao ilay Andriamanitra fitiavana ianao ilay Andriamanitra tompon'ny hery rehetra isaorana ianao satria ny zavatra izay rehetra izay nataonao tokoa ho anay izay efa miforononao dia tsara ary ankasitrahana ianao zany enina dia tao anatin'ny atao hoe fahalavonina raha izay zanak'olombelona dia indro kosa ianao dia efa nanomana ny lalana nanomana ny fomba ahafahanao tafaverinao aminao saotra noho ny teny izay nampitainy mpanomponao mahakasika izany satria dia lehibe tokoa zany satria mahakasika amin'ny famonjena izay iainanay mandrakizay zany satria mandalo fotsiny izay ny eto amin'ity tany ity fa izay menao ny endrika tokoa dia mbola iaina mandrakizay ka mba hahafahanay miaina miaraka aminao dia efa nanorotra izany lalan'izany ianao dia ny Jesosy Kristy zany izay fanondrahanao ary maty teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rany ahatonga anay hiavana aminao indray dia isaorana ianao zany fa
ianao koa ny miasa ao anatin'ny tsirairay mba hiantso anay hamanginy tsirairay atonga anay tena andeha amin'izany lalana voasoritra ao zany mba azahoanay manana tokona no avy dia ny mandrakizay anay zany hiaraka aminao. Misaotra fa lehibe zany fitiavanao zany. Eo koa izay dia mivavaka ho an'izay manana andraikitra amin'ny fanompoana rehetra eto amin'ny fiangonana. Maro isatsokazina izy ireo na isan'ny tsampana dia apetraka aminao Tompo, satria ireny rehetra ireny dia miara-miasa ahatonga ny olona tsirairay ao aminao mba atomina mba ahatonga ny fiangonanao hiroborobo, ahatonga ny olona tsirairay tena andeha amin'ny lalanao araka ny fahamarinana izay efa nisoitanao. Misaotra anao zay zany ary dia ao anatin'izay koa izay Tompo dia mahatsiaro ary mivavaka ho an'ny lasy fatsanina izay hatrehana any Bordeaux tsy ho ela, mba ianao no mbola hanomana ny zavatra rehetra satria tsy afaka andeha amin'ny herin'ny fisainanay tokoa izay, ary ianao no atotosa na ny programa na ny atao hoe ny dianay na ny fiantranoanay ihany, fa indrindra mba hitondra fitombona, hitondra zavatra vaovao eo amin'ny fiainanay, indrindra ny ara-panahinay izany, na dia eo koa ny hafaliana amin'ny maha-olona. Tompo dia misaotra anao ihany koa tamin'ity androandroany ity fa navita amin'ny fankalazana ny isa-taona ny SLK Sapanalina Kristianina eto amin'ny fiangonana dia niara-ny faly izahay, niara ny korana mihitsy aza zay nilazana satria nisy nitehaka izahay teo kanefa dia oka mivoninahitra ho anao rery ihany, na dia ny fisian'ireo jobily mpanambadiana ihany dia tena lehibe ho anay zany satria manambara ny fitiavana avy aminao zany. Misaotra anao Andriamanitra. Fa na izany koa dia fantatray koa fa eo amin'ny fiainana izay lalovanay amindavanandro dia indraindray misy ihany koa ny olana sy ny zavatra rehetra izay mety mitranga, satria mbola eto amin'ity zao tontolo zao ity izahay dia ao ny misy ny tsy salama, ao ny misy ny donam-pahoriana, ao ny misy ny tojo ny fahaseranana isan-karazany izay miseho, izay toa efa hoe tandra-vadikototra amin'ny olona ihany koa zany, kanefa dia indro izay mahatoky fa tsy mandeha irery izay eo anatrehan'izany resaka olana sy ny sisy zany, ny any aretina na ny fahoriana izay mety mandalo zany, satria manana anao izay izay mitantana sy miaro hatrany mba hahatonga anay ahazaka izay ny zavatra ireny. Fantatray mantsy fa nivoetra ny herinay ary dia tsy mba matiantoka izay manana anao fa afaka mandeha araka ny sitraponao na dia eo azy ireny. Mahatsiaro indrindra koa izay Tompo ny amin'ny fiainan'ity tontolo misy anay ity zao tontolo izao dia ao anatin'ny fahaverezan-kevitra angamba, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady dia tsy fantatra intsony izay zavatra miseho izay hoe fa ny manan'ilay ratsy satria manao ny herin'ny farany izy, kanefa izay koa dia mahatoky izay manana anao fa manana ny mpiaro sy mpiahanay izahay ka tsy dia anjaranay ny hitady vahaolana amin'ny olana misy eto amin'izao tontolo izao, fa izay kosa dia mametraka eo am-pelantananao izany satria tsy hitakatry ny fahalalana sy ny sainay zany fa ianao izay tompony ny hery rehetra no ametrahanay izany, satria mahatoky ny amin'ny teninao izay hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa izao efa narisy izao tontolo izao. Tompo dia misaotra anao fa manana hery sy toky izay manana anao tao amin'ny fanahinay mba hiankina tanteraka aminao ary iorina amin'ny finoana sy mifanantenana mba tsy ho diso anjara amin'izay famonjena efa homanina ao anay izay. Dia misaotra anao izay ary izany vavaka izany dia indro ampiarahanay amin'ny vavaka nampianaran'ny Tompo manao hoe rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny mifanjakanao, atao any amin'ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io ny hanina izay sahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fankapanahy.
fa manafahana ay amin-dratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. marina fotoana sika rehava malala ary misaotra ny ranitra lehibe fa tanteraka somantsara ny fotoana anio indrindra fa ny fankalazana ny isan-taonany sampanelala kristianina. Ampitsangana hanovantsika ny hira 2:telopolo alohan'ny tsodrano dia aorin'ny tsodrano 2:telopolo andininy faharoa. Pitsangana ny fiangonana. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy anareo dia nanoran'ny tena ny fanatitra sy fanavotana amin'Andriamanitra hoanitra kasitrahana amonjetsika. Dia raisy ny tsodrano Andriamanitra ny fiadanana ny hamasinanareo samy tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsina amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo izy no anefa izany. Amen. Izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompony. Petraka isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.